Fa hiditra amin'ny taranjan'olo tokana kosa sika andresana matetika tao anatin'ny taona maromaro ihany zao ny olona no nivony taranja ato totohondry tsy manana mpitantana amin'ny fomba ofisialy ity taranja ity tao anatin'ny volana maromaro zay raha ny filazana avy amin'ny komite olympique malagasy dia tsy ho ela intsony izay hitranga zavatra izay satria dia ho karakaraina ato ny fifidianana izay tantana ity taranja ity. Fa roa taona mahery kely teo tokoa zay namanambola tiana no tsy nisy mpitantana ny fédération malagasy ny taranja atondro zany hoe nisy ihany mpitantana fa nisy ny savorivory dia tsy nahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena sy ny fankatoavana avy amin'ny komite olympique malagasy ny ministera ny fanatanjahantena ny fédération nisy teo mazava loatra ireo mpanao atotondro moa zany no nizaka ny vokatra zay ankehitriny ary dia tafatsangana ny komite manokana ikarakara izay fifidianana izay ny komite olympique malagasy zareo avy eo amin'ny ministera ny fanatanjahantena no nampafantatra an'io tamin'ny fomba ofisialy ny asabotsy maraina teo tetsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Tsy maintsy misy filohan'ny fédération mijoro hitantana ny taranja atotondro malagasy alohan'ny 9 septambra 2024 raha te hiverina eo anivon'ny fianakaviambe iraisam-pirenena AIBA na ny association internationale boxe amateur isika malagasy hoy Andriamatoa Siteny Randrena Solonaiko filohan'ny komite olympique malagasy raha ny tafatany mpanao gazety izy ny asabotsy maraina teo. Ny fatatsika moa ny boxe olympique eto Madagasikara dia anisan'ny fédération anakefatra izay nasorony AIBA tsopo-kambana ao aminy noho ny olana nisy teo amin'ny fédération fa amin'izao fotoana izao moa ny atleta navery ny hopokambana mba hahafahan'ny Madagasikara miditra hopokambana indray zany ao amin'ny AIBA dia tsy maintsy manatanteraka élection ka ny ministera sy ny komite olympique no tompon'andraikitra amin'ny fametsarana nyo komite ad hoc zany ikarakara nyo élection io ary indrindrandrindra koa fiantsona ny mpikatroka boxe zay tena mahafantatra an'io taranja zareo zany ho tafiditra ao anatin'io komite ad hoc. Ohatrohatra lehoana zany Andriamatoa filoha ny fipetraka sy firafitra zay hoe komite ad hoc izay dia mety hovina ny anaovana an'ilay fifidianana. Ya ny mpikarakara moa dia komite ad hoc zareo no manapaka an'iny ary zahay ohatran'ny observateur fotsiny ny ministera sy ny komite olympique manaraka an'ilay statut zany fa kosa ny assemblée générale no manapaka ny zavatra rehetra ao anatin'izay zavatra fa zavatra azoko lazaina fotsiny zany dia tsy maintsy vita alohan'ny 26 septembre ny fifidianana fédération. Zany hoe fifidianana fédération io zany dia manaraka fiainitra ohatran'ny fifidianana hoe miainga avy amin'ny ligue sy ny section. Mazava ho azy miainga hatramin'ny club fa tsy section club hatramin'ny fédération ary tsy maintsy manaraka ny raha tiany fédération zany raha tiany ireo boxeur reo sy ny président rehetra zany isany nambaratongana ho tafiditra mpikambana ao amin'ny AIBA zareo dia tsy maintsy manaraka ny statut international. Tafatsangana araka izany ny komite manokana ikarakara ny fifidianana izay misy solitena n'ireo mpanao atotondro efa niatrika ny lalao olympique sy ny solitena avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena ary ny solitena ny komite olympique malagasy. Tsy hitsabaka velively amin'ny resam-pifidianana mihitsy zahay hoy Andriamatoa Ralay Vaolovatiko sekretera jeneraly ny ministera ny fanatanjahantena fa hanara-maso kosa ny ara-dalàna ny fifidianana izay atao. Tsika hoe miditra ao anatin'ilay hoe fanatanterahana an'ilay élection ny boxe nefa metrahana ny boxe amin'ny toerana tokony nisy azy satria efa azo atao efa taona vitsivitsy zany zao nefa niantona ny mohan'ny boxe teto Madagasikara dia nisy moa ny fiaraha-miasa ao amin'ivon'ny komite olympique sy ny ministera ny arahana nametraka hoe ahoana ny andaminana azy ao anatin'ny fotoana fohy dia ny fipetra moa zany hoe tsy ny ministera no hikarakara ny élection na ny komite olympique fa misy rafitra manokana io ile hoe komite ad hoc zay apetraka io zay misy solitenan'ny atleta
solotena ny arbitre, misy solotena mitovy avy eo amin'ny ministera sy ny comité olympique. Dia io zany mikarakara ny élection anatin'ny tena hoe fotoana faran'izay aingana, nefa ao anatin'ny fanajana ny fitsipika sy ny statuen'ny fédération internationale ny boxe. Ireto avy ireo mpikambana ao amin'ilay komity manokana hikarakara ny fifidianana. Avy eo amin'ny komity olempika malagasy misy 3: Andriamatoa Rakotomalala Marcel filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava, Ramatoa Randrenilana Clarisse filohan'ny fédération malagasy ny taranja volleyball, ary Andriamatoa Andriamanarivo Arnella filohan'ny fédération malagasy ny fitibatana Fonjamby. 3 ihany koa avy eo amin'ny ministeran'ny fanatanjahantena. Nisan'izany Andriamatoa Ramamonjy Sofis, Rakotovao Leonie, Randriamanana Bruno. Ho an'ireo mpanao ady totondo kosa dia Rasamanana Paul, Rakotomanga Heritovo, Razanandrakoto Soloniaina, Rabenarivo Lalaina, ary mpitsara ady totondo iray dia Andriamatoa Jeanne d'Arc. Ireo zany no anatontosa sy hikarakara ny fifidianana ametrahana ny filohan'ny fédération vaovao. Araka ny fantatra dia iainga ifotony hatrany amin'ny club moa ity fifidianana ity, ary tsy hijanona raha tsy any amin'ny filohan'ny fédération.